Natura Radio. Mikipankany taparay manolotra ho anao. Miaraka tamin'ny sakaizan-kanto miaro rakotoarisoa ary ny mpanoratra dingana nandrindra sy nananjotosa rima ny fanantenana ary fa hoentinao makaiza koa izay izany e tohatra nefa mivokana taninarivony antsika izany e afangino vava fa tsy laky mitabataba eo tena ary tika olona mpisandoka fotsiny vonjeo re olona vonjeo fa mpangalatra olona e fa tena betsinena hoe afangino io vavio e sa inona zany dia tafiteny io hoe iverinao a zay avo angina le vaniny ty olona pisoloka e manao zay ampiakatra ny tambaviko mihitsy ry sipa sao dia ataoko mahita fahito tena atao fa tsy rarahako e olona tsy vaniny angalatra olona le fora sa e so iveriny ty fa misy matahotra anyty koa azy eto e akosa sady efa ela mihitsy ny tsiritako andrity e ka tonga amin'ny tanjona riko azy zany zaoko andriamanitra ohatra hoe nanidiny izany dia tonga dia tafapitraka eto amin'le devan'le fiara marina lozinina re ty hita amin'ny masoko e aza manatona anahy ianao fa intsoko vonjeo eo a mba io a efa niretako teo anatrenareo mafy indrindra ny mafaitra indrindra ny fampijaliana faratapony zakako sy aharotro daholo anefa izany rehetra rehetra izany ka mba ireto indray kosa raha aloha fampijaliana rehetra ataoko anareo e ary ela be zany fa tomboka jaliana raha aloha ty raharaha ty e naretoko mifony e Commando fa ino ty masepitsepitra anao ry letinao a fanafitranareo toerana anga le fataoka fa taiza fa tsy azoko ane zany fatin'le dahalo e aza dia manao sangy ratsy ianao ry letinao a angatsy ny dinareo tsara ny varavarana tena nydina ka ary mbola nihity aza le izy tamin'izay taoko nefa tsy tao tsony le faty dia lasa iza fotsiny eo zany ka nefa faty ve moa andeha tsony nisy namoaka tao zany matotsy atsony dia iza nefa ny namoaka anazy tao e iza mory letinao fa ny olona ato amintsika ato ihany a ary mandehana aloha ianao jereo ny orona tsara androany ary tokoka hitantsika eo iza ny naka azy tao ino zao le fato mifana dia renonareo io ianao zao io fananety trano dia aoka aloha fansina kely amin'izay lasa aloha loatra zany e reny zay le aiza ho aiza sa mbola tsy teto aoka aloha araverina kely any mbola tsy ty ihany koa tena ohatrany tsisy trany lasa mampatahotra anahy ty ry letinao a sa kosa nanao fanivahamaso le tsy aoka aloha fa manino ny findaiko e le gardien ao an-trano ty miantso ty allo fa misy inona ry zany a ao ana tsara hoe
dia mbola tsy tonga izany manelahatra amin'izao. Dia mbola misy inona koa e? Misy inona ao amin'ny Facebook e? Dia tapako ty. Fa misy inona ondry commandant? Sokafy mihitsy aloha ny Facebook-nao raha misy connexion e. Tsy henoko tsara mantsy ilay izy teo. Fa ny tena loza dia lasa nivoaka niaraka noho ny zanonga. Fa inona daholo koa ary ty zavatra antranga ty le ty e? Hitanao ve hoe misy inona ao amin'ny Facebook ao e? Tena tsy misy zavatra mahaliana mihitsy ato a. Ty zao hoe tranga natsikaiky sady nampalahelo ny tranga teo amin'ny bara maitso andramomena ny hariva teo. Fa nisy inona moa? Misy lehilahy iray hono nyrediredina na hoe efa maty lahy e, matotory olona. Ohatra ny mampome sady mampalahelo marina izy zany a. Andriamanitra, fa tsy le zanako ve zany Sarato zany e? Zanako? Aiza hoe lentinao? Ijereo tsara koa ane e. Ary tsy le fataova io milanja le tsy ferana io e. Tena izy io. Fa inona no mety ho anton'izao lentinao a? Tena tsy haiko tsondry commandant a. Ny mety atao angamba zao dia manao hainga be makany akazy any tsika e. Sy raha mantsy fa andreo zao. Raha vao tsy modely tsy ferana sy zanakao io. Ny zanako lentinao a. Dia ho sanatria ve ka miara-miasa ny dalo ny zanako e? Ataontsika ry commandant a. Sady fampiheniheny eto fotsiny izany tsika. Tena very hevitra ary lentinao a. Tafika tato amintsika ihany lasa dahalo raindany. Dia mbola tafika tato amintsika indray koa miara-miasa aminy. Dia mbola ny zanak'ilay tafika manambonina atrato amintsika koa ny lasa tsy hitako tsony izay ilazana azy ry lentinao a. Tena boda tanteraka ny lohako. Na zany aza mba kalma ihany ianao ry commandant a. Dia mila mikaroka vahaolana koa tsika fa ho afa-baraka eto anie raha vaky izao resaka izao e. Ka inona ary zany no ataontsika hoy ianao e? Ka le efa lazaiko anao iny e. Mila manao hainga be any sika. Ary mila ravahana any tafika le bily io fa manetro voninahitsika raha vaky anie zany resaka izany e. Ary mambotro ny tanindrazana fotsiny tsy. Dia tokony tsy miandrela anie tsika raha izany e. Sao dia lasa lavitra be mantsy ty tantara ty. Ie, dia miakina aminao moa zany ny ingaitsika ko. Dia tafika manodidina ny firy moa zany ny anao hainga be any ry lentinao raha izany e? Izao e. Olona enina ny anjehantsika any. Militsika mampiasa heliko 10. Katikata raha tsy matao adalana 20. Olona 200 isa ary fitaovana mahery vaika daholo mampiasaintsika rehetra any e. Ry lentinao a. Ahoana? Niadina atao tamin'ny remena bila aza tafika 50,000 fotsiny. Nefa izy tena andeha andahalo maro be. Ka izay olona enina kely fotsiny ve ny andeha tsona tafika 200 isa. Tsy miezan'ny olona amin'izany tsika. Commandant a. Tsy olona tahaka ny remena bila ny adversaire-ntsika fa olona milalao ody mahery faratapiny. Ka na dia izany aza ry lentinao a. Betsaka loatra kosa izany. Ie, dia izay hitanao fa mety ary atao e. Ny amo imba toro-hevitra ihany ko. Fa aiza zany? Aina tsara eo lahy. Le bila. Fa tena lahy tokoa ve io e? Fa eritreretin'ny lafa ho izy ary fa zany tsy tia. Angamo ianao tsy efa maty e. Bala dimy be zao ny nasainao ny firako anao e. Efa tena maty mihitsy ianao rangaha. Mbola resaka lava be letsy ny amin'izany ry zandry a. Tao ampisangana aloha raha tafatsangana lahy. Kalomba kena kely ahy. Tena mbola malemy be daholo mantsy ny vatako. Tsy ary. Ka maka aloha aina tsara mihitsy ary fa mbola enjana be ny ady miandry antsika amin'ny tsamimao a. Fa aiza tokoa aloha Manuelahy. Atao ohatran'ny niaraka tamiko mantsy izy ho malariva kanefa ohatran'ny tsy hitako eto. Manuela zany le tsy efa nataoko tsara pirina tsara mihitsy ry zandry a. Le bila. Aone.
sao dia mba nikitikitihanao tany ary ny zanak'olona. Zany ve mbola tsy ry zany ro ferana. Mba nakafafy ny kely fotsiny taminy mba valindreny nataony anareniko. Lebila Iny e. valozy iny zany nataonao zany. Fafinaretana be tsy misy toy izany le izy fa tsy lozy zany ry zandry a. Sady mila fahaizina sy ampitondrana fangirisirana koa le sy ny olona manapatra fa efa nataon'ny komanda reny a. Akana izany aza tokony sazy hafa ny nataonao taminy fa tsy maneho lany petapetahanao tany. Tsy mila santima be rehefa manao zavatra ry zandry. Rehefa atao dia atao. Mbola ho ampiko azy iny raha mbola miseho azo mafy eo isipa kely mafatifaty io. Ita zao mitifony ty anaovaka anazy ry zandry rehefa tsy saela. Alay be dia ho tsara mihitsy zay a. Tena lehilahy tsy vanina e. Tsy mivatotro Dia raharahako iny anefa izay filaza tena azy any e. Hita tena. Ohatra sada tena tahavotsy taloha. Aoka fanarary e. Tsy misy aokaoka zany ry kala ratsy ty a. Dia da tsy tena koa le nomeny dakanodina be ohatra. Dia rehefa nenjera dia mbola narany. Oka aloha ry lebila. Oka aloha fa maty eo anie io e. Iahoana inona nefa raha maty azy io e. Ary mitsangana tena fa tsy eo ambody miletaka eo e. Mitsangana ao aty fa kenjaiko io e. Aoka bazaina amfona. Maty ny zanako e. Tena tsarariny zao. Tsarariny koa zao e. Allo? Allo? Ny zanako le tsy ry zalahy. Fa tena ahoana loatra ny zanako ny vonona reto zao e. Tsy misy olona maty zany eo ry komanda. Fa averinay amin'ny daholo fotsiny reny nataonao anay taloha reny e. Tsy maty hoe ny zanako? Tsy maty ny zanako ao e. Fa inona ny tadaviny lisany e? Inona fa ho teterahako mba hamerelina ny lisan'ny zanako? Anjaranao indray aloha manatotosany dingana mpanaovinay anao. Raha mbola tiana ho velona ny zanako ao. Ary eno tsara. Dingana. Iapenny R. Stefanuel. Novelomni. Nomena Fy ianjara tena lanjany aina. Miaraka tamin'ny Sakaizany kanto. Miaro Rakotoarisoa ary ny mpanoratra. Dingana. Mbola hitory. Nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana.